Amaranantsika ny vaovao avy eto toerana dia ny azakazaka fiarakodia tsy toy ny mahazatra izy ty ohatry ny fahitantsika isan'andro fa dia ireo karazana fiara kely na kilalao no atao hoe téléguidé zay zany no ilazana azy ngany maromarina koa satria dia karazan'ireny manao fifaninanana ireny mihitsy satria tômôbilina kely zay ohatry ny karazana kilalao kanefa dia guidena izany manao izany fifaninanana izany ny club team TARC mo no tompomarika amin'ity hetsika ity sindeha raha antsika ra izay zavanisy izay tetsy amin'ny ambadiky ny Tourzital Ankorondrano. Pandray antsara manodidina no 70 teo no nandray antsara tamin'ny fananana rally RC zay karakarain'ny team TARC dingana faharoa amin'ny fedinan'ny tompontakany Madagasikara ity fananana notanterahana tetsy ambadiky ny Tourzital ity. Tondra fanazavana mikasika indrindra ity sady kilalao no fifananana ity ny tomponandraikitra ao anatin'ny team TARC. Rally RC dia rally ana tomobile kely échelle 1/10 mitovy amin'ny tomobile lehibe ihany zany izy fa nakelezina nakelezina impolo zany ny tomobile anankiray dia mahazo an'ilay atao hoe RC dia ireo tomobile kely ireo manao course tena mitovy tsisy hafa amin'ny tomobile amin'ny coursena rally tomobile lehibe mihitsy zany le izy satria misy ny atao hoe rally tracé ohatran'ireny épreuve spéciale amin'ny rally ireny dia misy ohatran'ny slalom amin'ny rally tena izy fa guidena le izy olona no mitondra azy dia olona mitondra anazy misy commande hitondran'ny olona anazy donc à distance zany le olona micommandy an'ilay tomobile mandeha dia ny ty édition ny karakarain'ny team TRC androany ity dia deuxième manche en championnat de Madagascar ny rally RC tamin'ny 31 mars tamin'ny première manche ny rally RC karakarain'ny gasy RC dia zay team TRC zany no nandray an'ity deuxième manche ity. Ny troisième manche mbola tsy fantatra satria miankina amin'izay dia team vonona organisé eo indray donc mbola tsy afaka miteny zany zay hoe roviana indray manche manaraka. Ny isan'ny participant tamin'ity teo amin'ny raha tambatra zany izy rehetra anoany amin'ny ataoko hoe 70 na 7 latsakany 70 izy teo amin'ny rally tracé zany nisy teo amin'ny 30 teo ny teo amin'ny rally cross nisy eo amin'ny 30 teo koa dia ny rally ny run nisy eo amin'ny 20 eo dia misy manao tuning koa ankoatran'izay zay mampiakatra an'le participants any amin'ny 70 le izy hoe olon-tsotra zay afaka mitondra sa reo le mpanao rally mahazatra ve mandray anjara amin'ilay sa hoe ohatrany ahoana fomba fitondrana an'ilay izy le izy zany misy zay manana aloha voalohany indrindra no milalao dia misinscrire izy raha hoe ateanao raha hoe teanao an'ilay championnat fa misy koa nefa manana fa tsy manao championnat fa hoe tena mba hoe juste hoe kilalao any fotsiny le izy dia ohatran'izay dia zay vonona miakatra 15 zany dia tonga mandray anjara mitondra. Toy izao ary nivokatra tamin'izany fananana izany teo amin'ny rally tracé elektrika dia nahitana ny Kevin ny larana voalohany, larana faharoa kosa Inary Mofasa ary larana fahatelo dia Imamy Rakoto Aja. Teo amin'ny rally tracé termika kosa indray dia larana voalohany André Mampionina Romiance, larana faharoa Boxem Toky ary larana fahatelo dia Randrianarso Mandresy. Teo amin'ny kategoria rally cross elektrika kosa indray dia mbola i Kevin Andrea Maoly manana ihany no larana voalohany, larana faharoa Rafanoarana Miki, larana fahatelo Mahery Rajona. Teo amin'ny kategoria rally cross termika kosa indray dia larana voalohany André Mampionina Romiance, larana faharoa Boxem Toky ary larana fahatelo Itojo Niki.
teo amin'ny kategoria ranina dia Aitesy Rambelson no larana voalohany, larana faharoa Fanoarana Miki, larana fahatelo Rakoto Samia. Teo amin'ny kategoria tininina kosa dia natumbaka ny larana voalohany Idina Rajonar, larana faharoa kosa Iralson. Dia iny fanadihadiany koa tompoko kilasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho mandram-piona ho amin'ny heriny ny tozo indray sorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany aza diny fa dia ao anatin'ny gazety malaza rapiso dia mbola hofitinina aminao ireo vovonsongadina tamin'ity farany herinandro ity isaky ny zoma ihany koa dia isaky ny amin'ny sivoralina dia misy ny fandarana challenge foot challenge zany izay totosain'ny namana Zakino Rakotomanina izay hanomezana antsika ny vaovao rehetra mahakasika izay tontolon'ny baolina kitra izay anomboka raha teo moa ny mondial ka dia anisan'ny tsy hotoisan-tsara amin'izany ianao raha toa ka tsy maharaka ny vaovao amin'ny mondial dia isaky ny zoma alina ny namana Zakino Rakotomanina manome fotoana anao dia izay no masakazina loatra ary tompoko lasy tompoko vavy dia mametraka ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny ny tozo indray veloma tompoko.